tam'kabariteo ny zavatra hitranga raha piso eny MCCJDAD lancement officiel ny concertation nationale tsy mbola hoe tonga dia hanomboka isika mbola fitombavaka satria ny FFKM mitantana ny tarika ny fanaovana ny dinika fa ny pitsopitsony rehetra tsy maintsy mbola alamina tsara rehefa anao zavatra nahetrehina fotsiny hoe anao andro sakafo fotsiny asika dia tsy maintsy mbola miantsena aloha mbola mijery ina no alanao lasopy legioma dia mbola vidina tsikelikely ny zavatra rehetra entina manao an'izay sakafo zay ny charbon ina ny rano ina ilana zavatra maro samihafa raha andeha hanambady dia misy ny préparatif zay tsy maintsy atao ny fanomanana no atao tsara dia mamokatra zavatra tsara tsy atao maimaika tsy atao tery vaimata fa atao milamina tsara tsy tara koa nefa ao anatin'izay ny rapitso zany dia fanokafana fotsiny fa mbola hoavy ny fotoana rehetrarehetra zay ilazana hoe izao ny zavatra atao fa ny ekipa rehetra aloha tsy maintsy mbola hofanina tsy ny malagasy misy manampahaizana be lehibe manana ny expertise zany fanaovana concertation nationale zany zany dinika zany tsy maintsy mifamarafara tsara ihany koa na ny ministère zay tatanto na ny homme primature na ny fiavidinany fanavozana mandringadrira fa ny FFKM tsy maintsy mampifomba fijery sy lalatsaina entina mandroso ary ao anatin'izay manontolo zay tsy maintsy misy ny renforcement de capacité tsy maintsy misy ny formation zay atao ary ireo mpiara-monina moa zany dia maro be no anatintsika malagasy amin'izay lafin'izay sy amin'ny lafiny hafa ihany koa dia izay anton'izay tsy azakazahana be hoe androany androany dia anao concertation nationale dia anao dialogue national fa misy fanomanany izay tena zava-dehibe zay fanomanana inona moa ny antony fitianana ny FFKM zany tarika ny efa nazavay ny FFKM zany no anisan'ny ataontsika hoe mbola manana an'izany atao hoe autorité morale zany ary zay fananana izay autorité morale zay amin'ny mahafilo-piangonana ny izy efatra miralalo fa ny FFKM ihany koa dia manenika ny Madagasikara manontolo ny eglizy ny fiangonana dia olona zany azo antsoina ifanampy ao anatin'izay na ny fandaminana fotsiny ary ny hevitra koa nefa be lehibe ny ataontsika hoe ny fiangonana mbola manana atsika hoe crédibilité raha fikambanana hafa io dia misy tonga dia hoe tsy crédible ireo aminay dia zanaka io fiangonana daholo isika rehetrarehetra ny ray aman-dreny dia afaka mifampiresaka amin'ny zanaka rehetrarehetra ny fiangonana ny dia mpampihavana ihany koa satria be lehibe disadisa zay mila rafi ny fiangonana dia mbola toteny ihany koa kanefa koa etsy-andaniny afaka miara-miasa na amin'ireo tsirokely kristianina ny rehetra dia hiara-iasa amin'ny fiangonana samihafa hiara-iasa amin'ny ray aman-dreny ara-drazana ny ministère ny tantaninay miantoka ny fandraisany rehetra anjara hoe ireto dia tsy maintsy mandray anjara satria concertation inclusive ny ataontsika andraisany rehetra anjara fa tsy hoe concertation exclusive hoe manipitilika toy ka na ny mpitondra teo aloha na mpitondra amin'izao fotoana na ny mpanolotra ny fanjakana na ny manohana ny fanjakana na ny atolo politika na ny fikambanana fiarahamonim-pirenena rehetra na ny olon-tsotra na ny olona rehetra zay manana hevitra indrindra fa etanora GIZ dia antsony azy daholo ny fikambanany vehivavy ny fikambanany lehilahy ny tantsaha ny mpanao asa tanana ny mpandrarà ny rehetrarehetra tsisy akanavaka zany antsony azy daholo ny anjara-bety indrindra anomboka any amin'ny base any amin'ny fokotany io no miakatra mandalo commune district région zay tsika vao manao ny concertation nationale izay iafaran'ny hevitra rehetra entina anovahana ny lalam-pandrenana andrafetana ny lalam-pandrenana anamjerena ihany koa ireo rafitra rehetra volaza lalam-pandrenana zay mitakinao esoazao andrafitra ny code électoral ny rafitra mikasika amin'ny fidianana ny fandaminana rehetra makasika an'izay lalam-pandrenana zay tsy maintsy mandalo référendum malafi fidianana dia tsy maintsy efara ny fidianana firenena
fifidianana moa zany io indray ny concertation nationale ny tele fifidianana inona no atao aloha tany ve tany ve ny fanomezana asina ny fokon'olona mila verina fa ny fifidianana tsy maintsy iafarany zao ina moa zany tetezamita homoan'ny fanavozana izao dia rehefa tonga any mba maritoerana zay filoham-pirenena mipetraka eo anana stabilité politika ny zavatra rehetra tapaka mandritry ny fitoenan-dom-pirenena ho arafitra ho lalàna ampandrenana dia izay zany manasana izay afaka nyvanosina officiel concertation nationale et les sessions rapitso amikamfolo dia sady manery solontsomony ny zavatra zay resahana mba mafatapatatra fa tsy nomoly fotsiny oentsika dia nareo zivelan'ny fatra sysemanatsinareo any mba hanazava ihany fa hoe osy izy ono hoe miantonanianitra misy fanjakana hoe miara-mienana anao fitoenan-dono firenena tsy resaka fatanana fotsiny fa setra maro na ny resaka zono na resaka politika na resaka sosial na resaka ekonomika na resaka zavatra maro samihafa miresakitsika daholo dia mandraisa ny raha mavity fa rehefa tsy mandraindraitra sika miafa ny lasa mandraindraitra tsy ny zavatra eritrereitsika mifotra fa safitrika dia lasa famitsy zay zany ankasitrana indrindra ny fanasana sy rehefa ihany ko aza ihany ko satria misotena ny prime ministre ny tenanay filasitra mahitatsika rehetra ary misolo fa resatanana dia fombampatanana ao atsika rehetrarehetra mankasitraka tokoa am'izao initiative am'izao farapakelitra zao raha matonomisitra manana ekipa mavitrika ianareo isaorana satria zao tokoa ny zavatra tena ilaitsika ny filondram-panjakana zay tarihan'ny filohan'ny fanavozana republika miaraka amin'ny prime ministre izay prime ministre anao fanavozana ihany ko ny ministère mpanjakana zay ny fiadivinan'ny republika misana fanavozana zay tantaninay dia manoana ary mikevitra tanteraka miobona arapo amina rehetra izay manao zao fitoerana zao mampahery ary mampirisika ny anaovana zao fitoeran-dotoy zao mino a fa santatra ambavarana satria mbola be lehibe ny zavatra mbola hoentina ao anatin'izany fa efa tena zava-dehibe ny fahavononana sy ny fahatongavanareo marobe toy zao ao anatin'ny fotoana kely zay hitantaninao raha matoministra dia mahavory olona manerana Madagasikara eto Tananarivo tena maty ny fahavononana zany ary efa navozana zay ho atao dia tsara zavaina amintsika ihany tsara zavaina satria rehefa miresaka hoe anao fondation dia nokasiana hoe fanavaozana izy tsy natao hoe anomokona indray na zay mety madika madika teny malalaka tokoa mahafa madika zay tokoa tsy natao hoe fanovana fa fanavaozana satria ny antony dia zao efa nisy tany amin'ny tany tsy voatsely tany amin'ny valon'ny folo sy roa arivo tany nisy ny hoe sombavaoaka fanavaozana anao fanavaozana fanovana anao fanovana fa tena anao fanovana tokoa fa ny ratsy fanovana tamin'ny ratsy tia ndray tolaka tena famteny hoe fanavaozana miavao fiavaozana tsirairay misy zava-baovao ary miandy makany aloha any makany ny tsaratsara tokoa zay ny tadiavitsika ny fanavaozana miantona tsika tsirairay zao ve vonona ve za anao zay fanavaozana zay ianao ve vonona isika rehetra ve vonona n'izay anao fanavaozana zay satria isika rehetra miaraka anao azy fa tsy ny ministera ray na ny primature na ny présidence ny fahivinan'ny fanavaozana re fa isika rehetra nanao fanavaozana fiara-mientantsika rehetra ary entitsika amin'ny alala zotoavy malagasy
dia sotoavina malagasy dia inona le iverenantsika nandoharano izay sotoavina lasa dimy taona maromaro. Adinitsika hoe ny sotoavina malagasy eka miainga any fifanajana samy olombelona, fanajana ny asa ataotsika afafitro an'izany mba ho asa-tanana. Tsy tenenana tsony hoe vita gasy fa zavatra vita malagasy. Fanazakana ny sotoavina malagasy ny fifanajana ary rehefa tsy mahita anazy isika dia izy manaja atsika eto. Tsy aloha tsika malagasy aloha fifananaja. Tsika malagasy no manaja ny zavatra vitatsika. Tsika malagasy no manaja ny zavatra vitatsika. Ary ny fahatelo dia fiara-entana eo anatin'ny sotoavina malagasy. Fifanajana, fihavanana, fiara-entana. Zay fiara-entana zay no mba tsy mantsika androany rapitro sy fotoana rehetrarehetra satria raha tsisy fiara-entantsika rehetra dia tsisy varany, tsisy dika nanaovantsika zafanavozana zany. Anio ary izarantsika hoe tsy slogan sy teny ambava fotsiny anaovantsika fanavozana fa tena arahantsika asa zay. Rehefa vonina daholo isika rehetrarehetra dia asa mbaantsika anazy asa asatrany zay filazana Praiministra. Asa ihany asatrany dia tena asa tokoa, tsy ho be kabary, tsy be oeraoera fa dia ataontsika ampatsonana ao anatin'ny teny frantsay moa zany no tena hoe mahakinga atsika fa miezaky ny teny malagasy mitady midika teny malagasy fa na izay raha mbola mihavakavaka satria za mbola lasa valentinanana moa zay mizarana manazarana azy raiky kapisaka le sabateny sabasabateny fa dia efa miantso satria ao anatin'ny kolotsaina malagasy anavaka ma malagasy sika ametaka ny teny malagasy hiezaka ilay maso-bahoaka rehefa mandray-fitenenana hiteny tena malagasy. Mety tsy mbola voafehy daholo nanovana azafady fonan'izany satria mbola mamola tena mamaritra izay kanefa raha tsy mamola tena teny izao dia boly RN de la République. Rehefa resaka fondation de la République zany dia misy androm-panjakana ao anatin'izay androm-panjakana républicain. Ho avozany ireo na ny fomba mpanao ny fihetsika sy ny zavatra fanaontsika dia zavatra ratsy ajanona, zavatra tsara kosa hotozana. Ny ireo fondation any anatin'ny ministère maro samihafa androm-panjakana koa hoe samy mandraiky anjara ndraikiny. Efa manao ny anjara ndraiky ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa-tanana dia amposina anao sy anona zay faravozana zay. Efa mampiseho ohatra anareo mbola misy ministera mbola tsy nahavita mbola anao fa mbola ho avy ny tena anaovana ny fitoenan-dom-pirenena mbola iverenana ny zavatra rehetra zay atao. Efa ho document de base ho ampiasaitsika hoe ho tolo-kevitra anakangeza be hoentin'ny asaraon'ny mpanao asa-tanana sy ny asa-tanana izy efitra zay voaka eto. Fa mbola iverenantsika satria ny antony dia zao anao amin'ny fotoanan-doha isika fitoenan-dom-pirenena no hotanterana fa memoan'izay mbola misy fitoenan-doha maro samihafa zay atao ny fanirinay ao ministère dia mianomboka zany aninivo le fototany reny amerina asa nasanendrika amerina ny famendreny atao fotonono fa raha anao fanavozana tsika ohatsika ka anao fampandrosoana na anao ny fampandrosoana ny asa-tanana fotsiny any anivony fototany ihany no manitaneta any anatin'ireny fototany ireny no afaka ny fiara-panetana manao fiara-mietana mitambatambatra atokona olona vitsivitsy manao fikambanana coopérative sy ny sisa rehetrarehetra fédération miakatra tsikelikely io tonga ny commune fitoenan-doha ny commune tonga any anivony district moentina any fitoenan-doha-paritra. Any amin'ny faritra mety mbola misy fitoenan-doha indroa etona satria misy faritra tena ngeza be tsy mitovy ny intérêt an'ireny
districta any anaty faritra io misy ny mareforefo misy ny tena mandroso misy ny tena ataontsika hoe toerana lavitra indrina kanefa misy olona manakarehefa maro samihafa any no ahitatsika ny zavatra rehefa tokony atao mafantatra ny olana letrehany mpanao-satana mafantatra ihany koa rehefa mafantatra ny olana dia manome sosikevitra manome vahoaka ihany koa satria tsy miava-ty ambony no amin'ny mandeha ametaka hoe zao ataonareo fa ianareo mpanao-satana any amin'ny setrasetrana toetra rehetra misy anareo mafantatra hoe zao nge ny olana ny ainana ity fanaovana satana